Radio FM 89.0 MHz manolotra ho antsika. Voninkazo farany tantara nosoratan'ny Nalfi. Andry Davida Mikael, Daniel, fitahian-tso ADN, Omgu, niaraka tamin'ny Antso Rakoto Malala, ny Aravi no namelona ny tantara. Nandray feo, Feizoro. Nandrina lafina ara-teknika, Pitikafo. Nanaty tosa, Andry Davida Mikael. Anio no fizarana faharoa sady farany. Manahoana nareo? Fanganareo miverina aty amin'ny andraika. Manahoana arsenay voa. Ary manao inona ianao zany? Tena midobodoboka be ny foko. Tsy mazavazava mihitsy ianao ty tatoato zay. Miova be mihitsy. Varimbarina, tsy dia miresaka firy. Natany aho miantso anao foana hoe ianao hoe niova sady tsy matsiaro azy mihitsy. Androany za forsenao fotsiny andeha ty. Nefa ny asa raha be dia be tsy misy mpanara-maso. Za ndray no midaramena ohatry ny voatabia. Oka mihitsy aloha zany fa tsika tonga aty zao ny zava-dehibe. Eno ahy. Zay ny frèrako vao tena hoe love marina. Tena tsapako ny fitavanao azy na tsy lazainao akory hatramin'izay. Sady mifahanginanao milaza zavatra be dia be. Asa nananao fiherim-panasa ny vavaka sa karimy? Tapotra ve? Tao amin'izay. Odio! Ode! Misy olona zany fandeha jereo. Patron andraikako io. Tena le tomobily io. Inona nataoko? Nefa tsy maintsy zana no andreo eny. Midobodoboka be izany foko izany. Izao e! Misy olona ho azy zany fandana jereo. Inona ary tia maharivo anao io? Efa ho avy rery papa fa aza dodina be Sady ady koa misy olona hafa efa dodina be. Mandroso. Ka nanao ahoana ianao tato izay? Atao hoe tsy salama? Nanomboka anareo lasa mihitsy no nanao tsy netinety. Hatramin'izao mbola tsisy fivana fa atao vao maika miombo ny areto. Zany Amin'ny alina zany aza dia tena tsy misy torimaso vanina mihitsy na dia kely aza. Tena enjany zany. Tena kely ny finoko ry izy roalahy. Ty zanako tokany ty koa zao no tena mampiasa ny lohako. Raha misy fahalasako dia ngamba mety hanao hoana ny hafarana izy io. Aza miteny an'izany fa tsy maintsy sitrany ianao e. Fa eto moa zany tsy mbola misy dokotera na hôpitaly akaikaiky. Hita hoa? Misy ihany fa somary lavidavitra e. Somary lavidavitra kely mihitsy vao misy CSB. Aleo aloha hivoaka kely antsolona hitady solution re. Darindra, afaka miresaka kely vetivety ve tsika? Tsy maninaka. Avelana ely vetivety aloha nareo papa. Eny ary. Dia ahoana? Mizaly ty ohatry ny mahita hevitra hoe maninona moa zany raha hoentintsika ny tanà izy. Tsy afaka anao an'izany tsika. Fantatrao tsara zany. Mbola tsy misy une semaine akory tsika ny tonga taty. Tsy aleo ary ve manafatra mpitsabo na solution hafa ny tadiaviny? Asura ve ianao fa mety raha mpitsabo no afarana? Eny, motoana sena manatra zaty amin'izay mba tonga harivariva ty. Eny ary, aleo iantso dia mandehana aloha sy miditra any hatrany. Eny ariko. Kay, isa manampina masoko izany. Tsy naiva aloha satria olona lava manodidina sady manao raha manitra be. Iza reo? Ndraso aloha fa tsy vavao amiko. Tena izy. Iaintso. Oay. Tao voninkazo. Tianao ve? Ie, tena tiako be. Za tena tia voninkazo. Sady mena ny loko tena tiako. Misaotra iaintso Mia. Ahoana kay? Raisy ny tanako sady tsy reny tsara. Mia.
Tadidinao no resako talohan'izany e. Inona moa izay fa tsy tadidiko loatra? Raha tsy tadidinao ary dia aloha averiko hoe manaiky ho vadiko ve ianao? Ka maninona? Tsy tia anay ianao? Tsy izany fa Maninona? Tsy manaiky ve ianao? Sa hoe tena tsy misy fitiavana anao ao am-ponao? tianao afa matahotra. Tena marina ve? Eny ry Antsoa. Oe! Tia izy! Tiako n'izy ireo olona! Tena an'izany sao dia maninona ka? Fa inona izany mampatahotra anao? Matahotra amin'ny papa. Izany. Sady matahotra koa fa mbola tsy ary n'ity olona zava-misy. Fa sariny izy ao aly tamin'ny finday anao iny. Ary izy kay saro-piaro Matoko ianao Kay! Marary kosa e. Ao ary fa tsy saro-piaro malalako e. Ary izany kay natezitra azy tamin'ny fa izay vao azoko Zandriko kely mipetraka nosy be izy. Afaka ho vaika sary indrika io raha tsy tiandry. Fa izao rehefa salama tsara papa dia mandeha aty izay sy dadanay sy neninay angataka anao. Fa androany izay resaka amin'ny papa momba antsika. Dia tiavy tsara ry se zanako fa io no hanim-baha. Dia matoky tsara anao matoky anao fa hanaja sy hanome fitiavana feno azy ianao ary mitsodrano ny tokantranonareo. Enona dia nisalasala raha samy voalohany fa tsapako ihany hoe tena tia azy ianao. Dia hitako hoe tena tia anao tokoa ny zanako. Tsapako ny asambarana eo anilanao. Sady raha tsy anareo rolahy efa kambo tokoa ny zanako iny. Efa tsy teo tsony mahafaly amin'ny mahita azy mitsiky sy matsiaro sambatra ere. Faly ary efa toy izay izy. Raha mbola teto mantsy miantsa dia mety tena vao may feno ny hafaliana. Mahaza matoky ianao ry tatafaram-bola azoko atao dia tsy avelako alahelo izany koa Mbola miresaka anga nareo? Papa, fa maninona ianao no mitomany? Faly fotsiny ry fa tsy maninona akory. Tena tsy malahelo ianao fa misy olona mitady anao rehefa vao tonga ao ireo? Tsy efa tokony hiditra any an-trano amin'izay ianao hisy olona mba maivana? Marina izany. Fa inona ny resaka ireo sy papa ela be teo? Nitsodrany dia niresadresaka tsotra fotsiny. Faly be sa fa vita ihahina dia somarina nisy olana kely ary papa. Ary ianao ahoana? Faly sa? Faly ka. Tena faly. Saingy tsy ampy ny hafaliako satria nintsy eo. Tsy marina izany. Ahoana ny lazanao fa tsy eo izy? Io foana izy ka manara-maso anao. Faly koa izy satria faly nareo vady aman-janany. Frèrako sy belle-sœurako. Félicitations nareo roa e. Ity aloha ny cadeau avy amiko Tena misaotra betsaka rehetra misaotra tena toy ny manana rahalahy manana anao inona aloha ny atao anatin'ny tiato izany fa chérie za koa manana cadeau anao akipio aingana amin'ny masona Ao ary fa inona ary izany cadeau izany? Ao sokafo moramora amin'izay masonao. Andrekaka voninkazo indray ity. Oay tiako be. Misaotra malala. Ary aizina ifo za koa mantsy manana zavatra omena anazy. Andraso tsoko izy. No iveriko fa tapitra teo amin'ny fahalasana neny no firatsiko. Tsy izany anefa no toy ihany tantara satria papa Enfoisa papa. Tsy azy ilozanao azy papa. Vao ray volana vetsika faly sy ny korana. Ray volana no nahavitany fiaoseanay dia sao ianao dia lasa sahady. Fa maninona papa mifalianao fahoriana sahady Aok'izay resy za koa nesa mahita tenenina tsony. Sady maninona izany ianao no mitomany rery fa za sy raharainao sady tsy ampaninonao akory.
nefa tahin'Andriamanitra ianao azam-pinao tsony nahazo aho mba fantatrao moa fa afaka tapabolana koa ny soratra sy entso hoe opitako ve papa mbola mifanometokontsika fa hitatanahy ianao dia inona zany ny atao e dia aizanay zany zao ny sakafo atoandro a dia izanay zany zao no mpapadiana anay mifaza mo papa iantso aleo iantso azy aho sao dia zao aiza moa le findayako teo raiso moa e raiso moa iantso a tena tsy misy mandray nefa dia maniny tsara mihitsy aleo atsoky ihany aloha fa hoana riziny tsy mandray e inona reny ataoko ry lanitro rindra aleo izy natsoky so mba isy mitratranjo fa mbola inona ihany ny ianao e mifona moa zahay e eo moa malaly tsy anao tsony aho a tsy ampirahavy anao tsony aho a ianao kosa angetsiny rarahana mihitsy tany e dia izay nahatonga nananao an'ireny dia aleonao ve izany le tambany vohibavy iny toy izay zahay e ientsonao e tany a lasa ianao mivoaka any aloha antsekarany alizirako aminao a tena tsy tia atsony izany ianao sakilalao fotsiny ny rahanao tamiko hatramin'izay zany e tsy mangataka zavatra betsaka e tsy manakana ferahanao amin'izany vehivavy izany aho fa mba jery mifoko tianao aza-pitsaliana ohatran'izao moa izahay e miangavy anao aiaintso a mbola dihinany amin'izany ry tany a sady na eo a na tsy eo ianao dia ampahafantariko anao mazava tsara fa izy ho ny tsy maintsy alaiko vady mazava aminao angamba izany eny ary tsy manina angina dia deuxième bureau ary zahay e mandeana aloha ianao evidiansikara fa mandreraka be ianao ok chéri hoay le ty e tena ny anjo tatefa enimpolo mia dia irindra indimy efa ily a 2 heures ny apelina mia maty avady malalako ny raso aloha atsoko allo mivadiko fa misy inona mangina aloha dia aza voatsara hoe misy inona maninona fa naninona andriamanitro mitony aloha e mitony fa ho avy ho avy izay androany antso any dada sineny a dia hidina any izay sy rindra tena loso ty marina ary misy olo izany miditra an'izany sa tany ihany ny verina sady fa ahoana tsara ty pasinao ty e atsony anao tsy mandray aidro aza nao mifandamora mifatim-behivavy iny tato fotsiny sy fotoana n'izany tsony zao e sady ataoko inona fa tsy any izao ny olana lozangery frera fa maty papy efa fantako izany e impirynareo atsona tsy mandray mihitsy dia ahoana inona anao tao ndao nde andao dia mototsika mitraminy izao ry dada tsy neny lisany efa nalefako zany eritreritra hoe mbola mamita asy ianao dia zany ny tsy nahazo antso ianao efa nalampoko daholo ny zavatra rehetra nalehako tany am-piasana ianao tsy tao vo tonga aty a nefa tany any fa nena amiketsym-bavahady tena merci bro raha tsisy anao angamba dia asa fotsiny hitany avy alao any aloha e aleo aloha andefa sms any amikala tonakiny oka moa izay piso avy alao izy andray mpiadanana herinandro ane sisa dia ho avy ny marisytsika mino fa faly papa raha mahita anao amin'ny fotoana io raha tsy noho ny invitation efa voazara tena nadaboko tany ty fatina mariage ty fatako hoe marary be le izy tena tsapako izany
tsapanao eno a tsapanao zany tsapanao zany hoe tsisy raisireny zany sony sa dadanao sy mamanao koa efa maty. ny papanao malala dia mba papa kokoa neny dada kokoa reny hitambarantsika reny efa mifanaikytsika fa zay anao a dia mba ary zay anahy anao ihany koa samy vadika efa tsy zantsony izy amin'izao. marina zany azafady fa tena tsy hitako sony izay atao. afy ofigny zany malalaka zany dia oko izay a. heriton'izay rindra ny vadinay aho tanatin'izay dia lamina fifaliana sy fiadanana fifankatiavana koa natetika no nahazo voninkazo surprise taminy niaina zavatra maro mbola tsy niainako aho sy mbola nisy tisadisa be teo aminay na dia io azany tsy fitofikevitra indraindray fa tamin'ny alina izy mamo ny tabataba ny lady tena saika torana mihitsy aho ny teny-dratsy amin'izany mangony fotsiny teny fisaika ikastanana mihitsy azany izy fa sao dia mba nanandran-javatra madomelona tany kosa ary iny ary mangina aloha fa tsy ahitana vahaolana izao ranomaso zao mino aho fa mety nisy zavatra nanahirana na nahasorena azy fotsiny tany dia izay natongazana anao an'izany ary sao dia mba leo aho kosa ary izy za dia tsy tia atsony. tsy marina zany tiany ianao ary tena tiany andraso aloha ny fiverenany dia ilaza vaovao aho tsy haiko tsony izay tokony atao sy tsy tokony atao sa ohatran'izao ilay miaina ohatran'izao rehefa tena tsy eo tsony izany dady izany. ianao aza manao toy io tsy aza miteny an'izany fa sa za efa nanary ianao marina aloha izany dia courage foana mahay resa dia mivavaka fa andeha aloha fa tsy tiako hitany aintso eto koa matsy velomy ianao velomy rindra. malalo surprise iainso fa misy inona nga adinonao fa anniversaire amin'ny mariazika angiandro any tsy adiniko ka fa efa haiko azafady malala tena mifona ao fa tsy alohantsony farany sady voalohany iny zany ve noka moa zay aza mitomantsoa fa efa eto a aty le voninkazo tianao be iny iainso a mingavy a aza atao ohatran'ireny-tsony a raha tena tia ahy ianao endrea avy eo fino zany vady malalako zany efa natao ohatra be aho hoe tsy ho tia ntsony ianao na rary any hatato ry aintso hoe sady ianao tsy niantso aho mihitsy akaiko ianao hoe mbola tezitra tamikoko andao atomboka amin'ny fety ao aloha reheto ny labozia dia avokako ny gâteau misaotra anao ary ray efa tena kivy aho teo hoe niofa mivadiko zahy mandraso aloha mandraso misy lambany eto koa atao anao mandehana aloha misolaka anzy dia mba manao manjamanja fa jereo ange pongopongo mascule malala da naingana ok ary sady andefa sms any amin'ny rindra hoe milamina ihany ok so dia tokony ody amin'izay tsika e sady sasany miandry ilay tamba ny fohibavinao iny maharary be zany lohako zany tena ohatrany tsy afaka anatitra anao fa mandeha oty fa alina ny andro ok chéri fa za zany mba ome vola aloha ataoko sakafo sy ataoko fri zay indray ty dia mba tsitsitsio e ty fotsiny ve tsy amboko sy ty e sady za rapitso anao so tsisy tsony aty merci chéri bisou aloha iainso totara be ianao vo tonga
sady tomamo anenao zany e. Azy tena sofona ty amiko ty volanao ngano ny soa sandrainanao aza tonotonononao kely ny anarandraiko any am-pasana sararako ranga ary miara taso mekontaky eo anao fa inona ny tena tianao atao e. atsia fampiteny ankala vendrany ty ve ahy a samy tady miala ho a andray marary anie zany e. mbola piko rehefa mitady zany tatady rehefa sarotra tenenina rangas marary ary azo a fona fa marary avelao a somranazy areo a zany nenaka tianao be moraly eo kely ainas be vava masirava aina sakafo fanoana izy ary malaky fa sy mitary jetry eo allo efa tonga ato an-trano izy ny finoany tady koa ane ah e ka izy tsy resaka aminao mihitsy fa izy aza mambe ato tsy fantako tsy saraka amin'ny hafa vadiko iny sady tokantrano koa fefina tsisy an'izany sady raha maty aho dia maty noho ny fitiavako azy zany ka mba manana aniza koa moa raha tsy tiany fa avelao ao faty rehefa tsy tiany e ie mifony daholo ny tare ny maso mangana io izy io fa matory be tsy mahatsiaro tena mandoha eraky ny trano maninona ary azy zany ohatra mifanina be foana androany atory kely mihitsy alongamba ka tsy afaka mandeha any amin'ny dokotera koa misoratra sy ho mahazo azoso dia ho voasazy amin'izao any aitso sady fidy no azo rary nyizao satria sa velom-potsiny ato araka ny lazainy Hira tonga otry fa maninona indray ary mivadiko e tsy maninona fa saika akaina kely fotsiny ka miveriko fa mbola tsy ho avy ianao aleo ahy hitsangana hikarakara sakafonao aloha kay ohatra hitandremo a fanina be fa manina ianao zany e marary anga ao matory aloha fa zany no hikarakara ny sakafontsika ao fa ataoko tilapia saosy amin'le tianao mihitsy ny loka zany ve oui avelako kely aloha ianao a tia foana vadiko maninona moany tokony hisaraka aminy sorena fotsiny izy io maliny sady reraky ny asa aleo aloha iantso andrindra ka allo oui savaka eno a sady efa milamina izay izy aza ato mikarakara sy manamby tamin'ny Periko tsy maninona izany ho ah manao malaise kely fotsiny ato fa tsy maninona izany tsisy an'izany ndre fa avelako aloha ianao fa zany tonga izany izy hitanao fa zay dia vita ahoana ho bataiko any ambany ianao sa ato ihany tsika no sakafo aleo ato ambony fa kamo be sahidina any ay oky ary ao masotoa mana ie efa nataoko matsiry be daholy oay andraso aloha fa misy zavatra dinika inona ary ny ato raha fantatra o tsy haiko ao mitenena zavatra tianao be mihitsy ny ato robomena zany ka rosemena saika marina fa literaray fotsiny na diso azy oay merci beaucoup ientso a araiza ny bisoka enao koa zany ao ary omariko ny fifonako izy tiry mia malalako mia tiako ianao
Efa vita ny sakafo marainantsika malala. Tena tafatory maraina be koa zany. Lasa ianao indray no nanao ny sakafo maraina. Enao atato ato izay lasa ohatry ny kamokamo sy be torimaso izay Reraka fotsiny re andraso aloha hanomana ny akanjonao aso tareo ianao. Tsy asa an'io fa hiaraka aminao atao trano ka. Anatitra dosian'ny tany fotsiny ahy androany dia miverina. Tany a izy zany? Ay marina moa mbola tsy andazaiko anao. Assistanteko vaovao zany ka. Ohatry nefa henoko izany anaran'izany. Tia zako dia lalaka. Sady ny anarana koa ange tamboanjo e. Toa variana be. Atao ve aloha ny sakafo fa mangatsika indray ange io e. Toa malaina be izany any. Ay, ao re ao fafanako. Iomana dia andeha ho any amin'ny dokotera mihitsy aloha fa tena maharary ahy zany. Aleo aloha iantso any aintso. Tena misony libra fotsiny ity fa tsy mandray izy. Aleo andeha taksi fa tsy maninona izany e. Mety mbola sahirana koa ngamba izy. Nefa maninona moa raha miandry asa ka izy milaza fa tsy dia elany. Nefa fotoana tokony rahanay ato an-trano ve dia olana any amin'ny dokotera sady mampiasa saina azy fa aleo andeha dia nyzao mbola tsy tonga izao izy e. Aleo aloha iantso taksi. Andray marina izany hafaliako. Tsy marary hony aho. Salama tsara hony aho fa reratreraka fotsiny. Nanomana surprise ho an'ny aintso aho. Ary maninona ary izy mbola tsy tonga foana. Efa amin'ny ora riva nefa izao. Aleo iantso indrindra aloha e. Ode! Why Tishan? Andriamanitro, tena mamy indray. Izao ve ianao vao tonga e? Mangina vavanty. Ary moa tsy amoana ny varavarana io. Iza ro fiana sy dina ato an-trano ato. Iza ho a? Iaintso a. Inona? Aza mikasitanana toa moa e. Zany e ka... Ka maninona? Ka maninona? Leo anao a raha pisa sy mila anao ato amin'ity tranoko ity sona. Tsisy ampidirako vadiko vaovao manelingelana sinao ato. Sady miomana fa efa hipetraka aty amizay tany aho manomboka rapito satria mitondra zanako izy. Ohatray, foaza teo ah! Aleo fa taritaretiko a volo rehefa tsy fo. Aleo taritaretiko zao zay. Eo ambony kanape eo matory tsy miara-matory amin'ny vehivavy tsisy driana. Andriamanitro, fa inona koa ary ty zavatra natoka e. Aleo aloha hivoaka ny ivelany any e. Aleo tsy ho azy nisy fa rehefa miverina mamoana azy. Ohatry, fa masoko ve mandrosa? Ie, tena tany ahy hitako miaraka amin'ny lehilahy iny. Andraso anatonakely fa sady resaka aminy ahy. Tsy misaraka amin'ny vadiko aho. Tiako ny vadiko. Tena fay ahy. Tsy anao tsony. Tsara ty zavatra iny koa. Tena tsara kokoa ny wakevon'ny galatso vaniny io. Zao dia zao ianao dia loasiko tsy ho assistantiko tsony. Inona ho fahadalana ianao? Tena le vadiko mitondra mangitsy io. Le vadiko miaritra ny toetra ratsiko. Mividy voninkazo azy aho. Farany ataoko rozy fotsy. Voninkazo fotsy
marika fa resy resinao tena tianao. Malalo otry to mbola tsy mifofoana e. Chérie, ndraso aloha ny an-taxi tady ary inona daholo rety coration be lehibe reto. Otry ary inona koa ty mifono papeka doky. Allô? Otry fa félicitation amin'inona ry frère. Surprise ve? Avao mijery aza io fa velo anao miany sady misy zavatra ohatry ny manahirana kely anahy to e. Oy, test de grossesse. Be voko mia. Andriamanitro, hodady a. Hodady ianao ry antso a. Oy, izany hafaliako e. Namitaka ianao ry tany fa mivadika tsy mbola namitaka. Mia. Andriamanitro, fa nanino ianao e? Mitondra voninkazo anao ange ahy e. Fa na tena fara mivadiko a. Mifoaza moa e. Andriamanitro, mangatsiaka be. Maty mivadiko. Ohatra vonoko mivadiko re olona. Maty mivadiko e. Azy lozana efa nomagiary miany. Jereo ty voninkazo mety koa anao ty. Sanatry ho voninkazo farany fety. Verena moa e. Mifona hoa. Mifona. Fa toa tsy maheno mihitsy aty sa mbola manao arrosage. Tia. Maty mivadiko. Fa misy iny migogogo be natrany ambadika any nareo e. Fa loatra. Andriamanitro, mia, nataonao inona tato izy? Tsy namelanao mihitsy raha tsy maty izy. Novoninao. Tena toriko ianao. Tsy amelako ianao raha tsy migadra. Tena voninao koa ny zaza tao akibony. Tsy manjara nga ianao a. Tsy maninona fa zakaiko zao. Zakaiko. Zazo tokony ho zakaiko. Enina ny haiko aza mitamo. Tsy maninona fa zakaiko zao. Fa maninona ianao tsy niaino ahy ha? Dia tena nafoinao hatramin'ny farafofinainao. Tokony niala ianao fa tsy niaritra. Efa hitanao fa afo be dia tsy nindroso. Na niala fa niaritra tao. Fa maninona ny fiainanao potika sy rava. Nieretanao satria mino hoe izay no anjara efa voasoratra. Raha mba fantatrao moa fa efa tianao efa ela fa hitako hoe nitongelina tamy amin'ny aintso ny fonao. Hitako sapako fa na tsy azo sambatra ianao niaraka taminy voalohany dia na tsy azo sambatra koa rehefa hitako hoe any ny azo sambatra sady tsy te hirafa amin'ny aintso aho. Dia iza ny diso amin'izao? Za tsy afaka nananao tao anatin'ny fahoriana sa iaintso tsy nahatsapa sa ianao tsy nety nandray décision niala? Marary zany hoe ilozanao. Tsy ahita ny tsikinao tsony fa mangatsika ianao zay. Matsiaro afaka sa tsy zany? Voninkazo farany, tantara nosoratan'ny Nalfi. Andro tafita Mikael, Daniel, fitahian-tsoaty N, Ongu, niaraka tamin'ny antso rakoto malala na iaravi no namelona ny tantara. Nandray feo fehizoro. Nandrina la fiara teknika pitikafo nanako tosa andro tafita Mikael.